Anio Alatsinainy fahenina amby roapolo ny volana May taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Joany nalaina tao amin'ny toko faha 5 andininy faha 4 toizanao amin'ny toko faha 4 andininy faha 4. Ny Fanahin'ny fahamarinana no hanambara ahy. Tamin'izany andro izany i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: rehefa tonga ny Mpanafaka alahelo izay hirahiko aminareo avy amin'ny iray, na ny Fanahin'ny fahamarinana izay avy amin'ny iray, dia izy no hanambara ahy, ary ianareo koa hanambara, satria teo amiko hatramin'ny voalohany ianareo. Izao no nilaza izany taminareo, dia ny mba tsy hatafotohina anareo, fa horohainy amin'ny sinagoga ianareo, ary ho avy aza ny andro hiheveran'izay rehetra amonanareo ho manao fanompoana an'Andriamanitra. Izy no hanao izany aminareo, dia satria tsy nisy fantany na ny iray na izao. Ary izao no nilaza izany taminareo kosa, dia mba ahatsiarovanareo rehefa tonga ny fotoana, fa efa voalazako taminareo izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia iraneo anao ry Kristy.